Faly miarabantsika tsiraray avy indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny mpanomponao Aintsoa RAZAFIMANDRATO faly araka amintsika tsiraray avy ary resaka manomboka momba ny finoana ihany tsika dia mitebaka finoana ihany resaka tsika hoe sarobidy be ny finoana satria io no ahafahantsika fanerasera amin'Andriamanitra sarobidy ny finoana ary mila ampitomboana ny finoana resaka koa tsika ny hoe ahoana ny fampitomboana finoana dia efa nianarantsika ny hoe toroteny dia nianarantsika tamin'ny farany ny hoe miaino fijoroana vavolombelona sarobidy be ny miaino fijoroana vavolombelona zavatra iarahako aminao androany indray dia ao amin'ny jona voalohany toko 5:1 izay nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao dia ahoana nandresantsika zao tontolo zao adikako ilay izy dia ny fiadinantsika maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika ho ny baiboly misy zavatra manokana tranga zao vaninandroana tsony hoe vaninandro farany fa tsy zahatsony ny ampianatra anao an'izany efa tafiditra anatin'ilay vaninandro tsika izay amin'ny vaninandro farany dia betsaka ho ny baiboly ny olona izay hienitra amin'ny finoana hiangatsika amin'ny ara-panahy vaninandro farany koa dia lazain'ny baiboly hoe fotoanan'ny ady satria misarotra ny zavatra rehetra mafy ny zavatra rehetrarehetra dia milaza ny baiboly hoe isika nefa na dia mafy ny zavatra rehetra amin'ny vaninandro farany isika dia maharesy izao tontolo zao tsika zany efa kilasy hoe tsy nanomboka akory ny ady efa mpandresitsika fô raha antanin'Andriamanitra hoe vaninandro farany vaninandro sarotra vaninandro ny ady vaninandro ny tena hoe fotoana mahaory dia antanin'Andriamanitra hoe dia ahoana zany mipino dia miteny Andriamanitra hoe tsy problema mipino zany fa mipino ny finoana izay ao anatiny dia entina maharesy zao tontolo zao teboka tsotra iarahako aminao ninona andalovana amin'izao vaninandro farany zao finoana mila ampiasaina mila mampiasa finoantsika satria lay ady amin'izao vaninandro farany zao tsy ady normal intsony tsika sakady ara-bolo tsika sakady arakasy io fefa voafaritra ao anatin'ny fandaram-potoana eo amin'ny tontolo ara-panasy ny fandaram-potoana zao tontolo zao hoe vaninandro sarotra vaninandro mafy satria natsipety ambony tany ny devoly ho ny baiboly ao amin'ny bokin'ny apokalipsy zany hoe tsisy zavatra mora amin'izao vaninandro zao fa nefa kosa ao anatin'ilay vaninandro hoe tsisy zavatra mora na iray azy dia efa voafaritra mialoha hoe ianao no mandresy za zany tena tiako be mamerina izay teny izay hoe tsy ny olana sarotra ny olana satria ny safidin'Andriamanitra na hoe soan'Andriamanitra dia nasarotra tahaka ny ahoanareo dia ianao no tiany andresy ianao no tiany ho tafavoaka ianao no tiany anehoana ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy te hiasa manokana te hiasa amin'ny alalanao izy fa ahoana nefa natanteraka an'izany finoantsika mila mampiasa finoana raha tsorina ny afatra anao dia hoe ny vaninandro farany dia vaninandro mila mampiasa finoana ampiasao finoana mijery ny zavatra rehetrarehetra ianarantsika manaraka hoe mijery amin'ny finoana manana fahatsapana amin'ny finoana mihetsika amin'ny finoana mandresy amin'ny finoana satria manino ny zavatra tsy hain'ny kristianina maro ankehitriny mila ianarana dia hoe ahoana le hoe miaina amin'ny finoana satria ny baiboly milaza hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana zany sarobidy be zany tsika tsiraray avy manana finoana dia mianatra miaina amin'ny alalan'ny finoana aveko hoe mijery amin'ny finoana miteny ampinoana mihetsika ampinoana manana fahatsapana amin'ny finoana ninona dia ampifamatorana amin'ny finoana fa raha amin'izao vaninandro tsika no miaina amin'ny finoana mihetsika amin'ny finoana manao zavatra amin'ny finoana manana fahatsapana amin'ny finoana dia tadidio iaina amin'ilay programan'Andriamanitra isika ny teneko mihitsy hoe programan'Andriamanitra isika dia tsy inona fa sika le mandresy amin'ny farany fa afaka manao raha io misaotrana manokana izay fa ampianaranao indray andro any vaninandro farany tokoa vaninandro ny ady vaninandro ny zavatra sarotra vaninandro tena manahirana ho an'ny olombelona fa kosa efa nifaritanao manokana hoe ny zanak'Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao ary ny ento maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika dia misaotra raha io misaotra amin'ny finoana nomenao anay ary misaotra amin'izany teny zany hoe na anatin'ny ady ary efa mpandresy zay tianao hivoaka amin'ny fandreseny zay tsy ao anatin'ny planinanao mihitsy hoe zay no rava ao anatin'ny ady
fa no anatin'ny plananao zay no mandrisy amin'ny farany fa hianatra andeha amin'ny finoana zay ary tsy hamotsitra amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary voninahitry Jesosy Kristy tompo amen. Tahin'Andriamanitra tompoko a mietsea amin'ny finoana aza votsitra amin'ny finoanao fa tiako averina tamin'ny farany olon'ny tenin'Andriamanitra olon'ny fijogona vavolombelona ninonina mitranga mieno tatitra tsara mieno zavatra mampahery tahiny tompotompo veroma tompoko